iray vavaka asika. Andriamanitra lehibe, rainay ny danitra, midera manome voninahitra ny aranao izahay satria tsara ianao. Misaotra anao Andriamanitra lehibe satria ianao ny antso anay tsirairay amin'ity alady maraina ity mba hivory eto amin'ity toerana ity. Misaotra anao Andriamanitra fa lehibe ianao ary lehibe ny asanao anay. Ianao ilay Andriamanitra masina, dia ianao ilay Andriamanitra koa feno fitiavana ho anay. Ianao ilay Andriamanitra izay ilay naniraka ny zalahy tokana ho anay olombelona, ho anay mpanota, ho anay mpanota tsy mendrika, mba tsy ho very izahay fa nany fiaina mandrakizay. Misaotra anao Andriamanitra, ary misaotra anao Jesosy Kristy koa satria fantatray fa ao aminao no misy ny famonjena ary ao aminao no misy ny fiadana. Raha andray koa ny teninao izahay dia omeo anay koa ny fanahy masina mba hanazava ny teninao anay, mba handroso isan'andro isan'andro amin'ny lalina tsara izay namboarinao ho anay dia ny lalina izay mankany amin'ny fiainana mandrakizay. Misaotra anao Jesosy Kristy. Amen. Ny tenin'Andriamanitra manjarantsika amin'ity alady voalohany manaraka ny Trinité eo amin'ny filazantsara araka ny Jaona toko fahafito. Filazantsara araka ny Jaona toko fahafito hatramin'ny andiny fa 14 ka hatramin'ny fa 20. Jaona toko fahafito, filazantsara araka ny Jaona toko fahafito andiny 14 ka hatramin'ny fa 20. Toy izao no fivakiany teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa nisasaka ny andro fiaravoravony dia niakatra teo an-kianjon'ny tempoly Jesosy ka nampianatra. Dia gaga ny Jiosy ka nanao hoe: ahoana no nahaizan'ilay ity soratra? Nefa tsy mba nianatra izy. Dia namaly azy Jesosy ka nanao hoe: tsy ahy ny fampianarako fa ny izay naneraka ahy. Raha misy olona ataonao ny sitrapony dia alala ny amin'ny fampianarana izy, na avy amin'Andriamanitra izany na miteny ho ahy aho. Izay miteny ho azy dia mitady ny voninahitry ny tenany, fa izay mitady ny voninahitry izay naneraka azy no marina ary tsy misy tsy fahamarinana ao aminy. Reheray masina manamasina ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Alohan'ny hidiran'ny texte anjarantsika ity Jaona toko fahafito dia hiverina kely amin'ny Jaona toko voalohany. Ny Jaona toko voalohany dia atao hoe ny prologue, fanomboan'ny filazantsara araka ny Jaona. Ary texte tena sarotra kely ny Jaona toko voalohany. Ohatran'ny hoe tsy mazava tsara satria tsy hoe tantara fotsy fa misy fampianarana lehibe ao amin'ny Jaona toko voalohany. Fa ny zavatra tsara koa miaraka amin'ny Jaona toko voalohany dia na dia sarotra ity texte ity dia manambara sy manazava ny filazantsara araka ny Jaona manontolo. Ao amin'ny Jaona toko voalohany misy ny loha hevitra rehetra
izay misy ao amin'ny filazantsara araka an'izao namanontolo. Araka ny voalazan'ny katekista aloha amin'ny toteny amin'ny ankizy dia tamin'ny alahady lasa teo dia ny alahady ny epifania nankalaza ny fahatongavan'ny fahazavana, ny fahatongavan'ny mazava. Amin'ny jaona toko voalohany koa manambara koa momba ny mazava. Jaona voalohany toko fahafito naran'i Jesosy tao ny tena mazava izay nahazava ny olona rehetra tonga amin'izao tontolo izao. Teo amin'izao tontolo izao izy ary izao no nanaovana izao tontolo izao, nefa izao tontolo izao tsy nalala azy. Jaona toko voalohany miresaka koa momba ny fahazavana. Ary ao amin'ity jaona toko voalohany ity dia misy koa ny lohahevitra anankiroa lehibe no misy amin'ity jaona toko fahafito ity. Ny voalohany dia izany: Jesosy Kristy tsy olombelona tahaka amin'ny olombelona rehetra. Ny zavatra misy miaraka amin'ny filazantsara araka ny jaona dia hoe tsy mitovy tahaka ny filazantsara hafa. Isika mahafantatra fa ny filazantsara efatra dia misy anankitelo ny atao hoe ny synoptika: Matthieu, Marc, Luc. Satria ohatrany hoe mitovy kely ao amin'ny forme Matthieu, Marc sy Luc. Ary filazantsara araka ny jaona tena hafa. Ny zavatra hafa dia izany: raha mijery ny Matthieu, indrindra sy Luc dia manambara ny kristologia miakatra, kristologia ascendante. Matthieu sy Luc amin'ny filazantsara dia maneho tsara fa Jesosy Kristy olombelona, tena olombelona. Dia izao ity olombelona ity tena Andriamanitra koa, fa manomboka aneho tsara fa Jesosy Kristy olombelona avy amin'ny Maria, avy amin'ny taranaky ny olombelona Jesosy Kristy. Raha mijery tsara ny filazantsara araka ny Matthieu sy Luc dia misy ny filazana ny razan'i Jesosy Kristy hatramin'ny Joseph, hatramin'ny Adama, ka hatramin'ny Abrahama na Adama. Kristologia miakatra maneho tsara fa Jesosy Kristy tena olombelona. Dia ity olombelona ity izy koa ilay Andriamanitra mpamonjy. Tena hafa ny kristologia misy ao amin'ny filazantsara araka ny jaona. Ny filazantsara araka ny jaona manomboka maneho Jesosy Kristy tena Andriamanitra izy aloha. Andriamanitra avy any an-danitra izy ilay fahazavana avy amin'Andriamanitra, dia izy nidina avy amin'Andriamanitra, nidy avy amin'ny lanitra ho amin'ny tany ho famonjena. Tsy hoe misy tsara misy ratsy, na ny kristologia miakatra na ny kristologia midina. Zavatra anankiroa tena zava-dehibe. Izany koa ny finoantsika, ny fampianarana ny fiangonantsika: Jesosy Kristy tena olombelona ary tena koa Andriamanitra. Zato isanjato olombelona, zato isanjato koa Andriamanitra. Nefa tsy zavatra mandeha ho azy ao amin'ny sain'ny olombelona, satria ho antsika sarotra ho antsika olombelona ny teny hoe misy zavatra zato isanjato zavatra dia zato isanjato koa zavatra hafa dia en même temps. Tena sarotra, tsy zavatra mandeha ho azy. Ary hatramin'ny fanombon'ny kristianisme, hatramin'ny andro fahiny dia nisy ady hevitra momba an'izany: iza moa ity Jesosy Kristy, ahoana izy ny teny hoe olombelona ary koa Andriamanitra. Dia misy hérégie, misy fampianarana sandoka, fampianarana diso maro, tahaka ny hoe ny docetisme, ny docete. Dia izy mahita fotsiny maha-Andriamanitra an' Jesosy Kristy, dia nandà ny maha-olombelona an' Jesosy Kristy. Ao amin'ny docete, ny docetisme, dia Jesosy Kristy tena Andriamanitra izy. Dia ohatrany hoe tena tsy mijaly izy.
dia tsy maty koa izy satria raha maty izy dia tsy Andriamanitra ntsony izy. Dia ny dosety tsy nanda ny maha-olombelona ny Jesosy Kristy. Ho amin'ny dosety dia Jesosy Kristy Andriamanitra zay manana fotsiny ny apparence ny olombelona fa tsy tahaka ny olombelontsika. Ary koa amin'ny opposé misy koa ny ebioniste. Amin'ny ebioniste dia Jesosy Kristy tena olombelona izy, olombelona tsaratsara, ohatran'ny hoe olombelona mihoatra ny olombelona rehetra nefa olombelona fa tsy Andriamanitra izy. Tiako teneny dia zany tsy zavatra mandeha ho azy na ho antsika ankehitriny ny teny hoe Jesosy Kristy olombelona sy Andriamanitra. Ary amin'ny jaona toko fahafito izay misy eto dia zany koa no sarotra ho amin'ny jiosy. Rehefa miteny izy ahoana no nahaizan'ilay ity soratra nefa tsy mba nianatra izy. Raha Jesosy olombelona tahaka ny olombelona rehetra dia ahoana izy no mahafantatra ny soratra masina nefa tsy nianatra tahaka ny olombelona raha hafa. Ny olana eto ho amin'ny jiosy dia tsy nanana ny finoana, tsy nahita ny maha-Andriamanitra ny Jesosy Kristy fa nahita fotsiny olombelona dia zany no gaga izy. Dia ho antsika koa tsy zavatra mandeha ho azy ny hoe Jesosy Kristy olombelona sy Andriamanitra, na dia manao ny fanekem-pinoana na dia isika miteny manambara fa Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra dia Andriamanitra koa izy. Raha mieritreritra tsara dia normal, raha sarotra ho ny saintsika mikitiny hoe Jesosy Kristy tena olombelona sy Andriamanitra. Ka mila finoana isika. Dia finoana ho amin'ny inona? Finoana aniza. Izany ny lohahevitra anankiroa, ny lohahevitra faharoa izay misy amin'ny jaona toko voalohany ary koa amin'ity teksta ity. Ny lohahevitra dia zany: Andriamanitra maneraka olona. Jaona toko voalohany manomboka miaraka amin'ity amin'izay raha miverina amin'ny teksta: nisy lehilahy nirain'Andriamanitra, Jaona no anarany. Andriamanitra naneraka ny Jaona, dia Jaona mpanao batisy, ary koa Andriamanitra naneraka any Jesosy Kristy. Jesosy Kristy ao amin'ny filazantsara ny Jaona manontolo misy toka anaky roapolo, raika amin'ny roapolo amin'ny Jaona filazantsara araka ny Jaona, raika amin'ny roapolo ny toko misy. Nanisa kely aho, minimum au moins roapolo no misy ny teny avy amin'ny Jesosy Kristy lay naniraka ahy. Jesosy Kristy rehefa miresaka, rehefa manambara momba an'Andriamanitra dia tsy mampiasa ny hoe niray Andriamanitra fa lay naniraka ahy. Tena zany zava-dehibe ho an'i Jesosy Kristy mandritra ny misioana manontolo, mandritra ny asany manontolo. Jesosy Kristy rehefa miresaka, rehefa manambara momba an'Andriamanitra dia lay naniraka ahy. Ny zava-dehibe ho an'i Jesosy Kristy dia tsy hoe ny tenany fa lay naniraka azy. Ka eto koa amin'ny teksta anjarantsika dia Jesosy Kristy koa miteny hoe izay miteny ho azy dia mitany ny voninahitry ny tena, fa izay mitany ny voninahitry izay naniraka azy no marina. Ka marina Jesosy Kristy satria izy mitany ny voninahitry izay lay naniraka azy fa tsy ny voninahitry ny tenany. Amin'ny jaona filazantsaraka ny jaona manontolo dia misy ny fampianarana ataon'i Jesosy Kristy.
misy ny fahagagana anankifito ny fahagagana nataon'i Jesosy Kristy nanambaran'ny filazantsaraka an'izao anankifito ny fahagagana nataon'i Jesosy Kristy. Jesosy Kristy naneo fa tena nanao zavatra lehibe izy mandritra ny asany manontolo an'ity tany ity. Nefa amin'ny zavatra rehetra dia izy naberina n'Andriamanitra ny voninahitra rehetra. Amin'ny jaona toko fahaefatra amin'ny telopolo dia Jesosy Kristy miteny hoe ny haniko dia ny manao ny sitrapony izay naneraka azy sy ny mahavita ny asa. Ka finoana amin'inona no manana antsika? Manana isika ny teny hoe minona an' Jesosy Kristy izany ny fanekam-pinoana ataontsika. Minona Andriamanitra, minona an' Jesosy Kristy, mino amin'ny fanahy masina. Mino amin'i Jesosy Kristy. Tsara izany. Fa na dia Jesosy Kristy izy ny teny hoe amin'ny jaona toko roa amby folo ny andiny fa efatra amby efapolo izay mino ahy dia tsy izaho no inony fa izay naneraka ahy, ary izay mahita ahy dia mahita izay naneraka ahy. Ho an'i Jesosy Kristy ny zava-dehibe dia tsy hoe ny olona mino amin'ny anarany tena na dia zavatra lehibe, fa ny zavatra mihoatra n'izany dia ny olona izay mino an'Andriamanitra ilay naneraka azy. Izany ny fampianaran'i Jesosy Kristy, izany ny asany manontolo. Rehefa Jesosy Kristy nahatsanga ny Lazarosy ny fiatsanganany maty dia tena fahagagana mihoatra noho ny fahagagana rehetra. Jesosy Kristy nandresy koa ny fahafatesana ho an'ny Lazarosy koa. Dia amin'ny jaona toko faha-raika amby folo dia Jesosy Kristy miteny mazava ny andiny fa roa amby efapolo. Jesosy niteny izany: raha izaho raha eo misaotra anao aho fa efa miaino ahy ianao, raha izaho dia fantatro fa miaino ahy mandrakariva ianao, fa noho ny vahoaka mitsangana manodidina no nilazako izany mba hinono fa ianao no naneraka ahy. Na dia Jesosy Kristy amin'ny asany rehetra tsy nitady ny voninahitry ny tenany fa naneo fotsiny ny voninahitra Andriamanitra. Ity texte anjarantsika amin'ity alahady ity dia fiantsoana amin'ny fanetretena, fiantsoana amin'ny fanetretena. Tamin'ny alahady lasa teo dia fankalazan'ny epifania, ny fahazavana. Tsara raha isika koa tia ny fahazavana, fa zany koa no misy isika olombelona rehefa niteny hoe tia ny fahazavana, tia ny mazava dia hoe tia ny ohatran'ny hoe anana ny projecteur, tia ny centre d'intérêt amin'ny zavatra rehetra, tena auto-centré ny olombelona, tena auto-centré isika rehetra. Isika tia ny laza avy amin'ny olombelona hafa, tia ny laza, tia ny voninahitra avy amin'ny olona manodidina antsika. Izany ny natioran'ny olombelona. Tsy zavatra vaovao raha mijery hatramin'ny Genesis, nanao inona ny olona tao amin'ny Babel, nanao tilikambo mba hanany laza avy amin'ny olombelona rehetra. Satria izany ny fanaon'ny olombelona hatramin'ny Genesis, ary ankehitriny koa na ny ankizy na ny olon-dehibe dia mitady ny laza avy amin'ny olombelona. Jereo manao inona ny ankizy rehefa manao isy dessin kely, rehefa manao coloriage kely? Jereo dady, jereo neny, izany ataon'ity, jereo tena tsara, mitady ny laza amin'ny ray aman-dreny koa. Dia hoe tena tsara ny nataonao, tena tsara ny zavatra nataonao. Ary vahy ny ankizy satria nandray laza koa avy amin'ny ray aman-dreny.
fa tsy niankizy fotsiny isika ao lehibe koa raha izao manao ty zavatra tsara ity dia ahita ny olona rehetra fa tena tsara ny asaka angamba dia na promotion amin'ny asaka jereo ny artiste rehetra rehefa manao peinture na rehefa manao hira dia manao soni koa mba hafantara ny olona rehetra fa izao nanao zany zay ny natiorolombelona mitany ny voninahitry ny tenany fa eto ity texte ity ny maneho tsara fa Jesosy Kristy izy angamba izy ilay voalohany zay tokony hianany voninahitra sy ny laza voalohany avy amin'ny olombelona rehetra satria tena marina ny fampianarana satria lehibe ny fahagagana nataon'i Jesosy Kristy. Jesosy Kristy navita ny asa mpamonjena ho amin'izao tontolo izao ho anao sy ho ahy nefa na dia zany tsy nitany ny voninahitry ny tenany izy fa nitany ny voninahitra zay ilay naneraka azy. Io ny hafatra amin'ity texte ity. Ka isika koa amin'ity taona 2024 dia misy koa ny teny faneva ho amin'ny FLM manontolo Matthieu 7:20 ny 9:7 dia amaky koa ny 20 koa mandehana ianareo dia atao mpianatra ny firenena rehetra manao batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko ho anareo. Jesosy Kristy naneraka koa anao sy ahy tahaka n'Andriamanitra naneraka ny zalahy tokana dia Jesosy Kristy maneraka antsika koa hitory ny teny ho amin'izao tontolo izao anambara ny famonjeny Jesosy Kristy ho amin'izao tontolo izao. Io ny anjarantsika, io ny anjaranao koa, ianao koa mpaminany ho amin'izao tontolo izao. Andriamanitra naneraka ianao koa mba ho mpaminany, mba ho vavolombelona ny asan'i Jesosy Kristy na aiza na aiza no alehanao amin'ny sekolinao, amin'ny asanao, amin'ny tokantranonao, amin'ny fiangonanao dia Jesosy Kristy naneraka ianao koa. Dia ianao koa manana ny asa ministère fa amin'ity asa ity aoka ny olona mandininao tsy mahita fotsy ianao ny asanao aza mitany ny voninahitry ny tenanao. Aoka ny olona rehefa mahita ny asa tsara nataonao dia tsy niteny hoe fotsiny tena tsara ny zavatra nataony, tena tsara fanahy izy, fa aoka ny olona rehetra izay mahita ny asa tsara avy aminao dia mahita ny voninahitry n'Andriamanitra, mahita ny voninahitra ny Jesosy Kristy ilay naneraka anao. Aoka ny olona rehetra rehefa mahita ny asanao dia mibanjina amin'any Jesosy Kristy. Io ny tanjony ny misionao, io ny antony ny asanao manontolo dia ny olona mandininao midera sy manome ny voninahitra an'izay ilay naneraka anao dia Jesosy Kristy. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina, izay atao amintareo indrindra ka ho mandrakizay.